Talata fa 7 volana May 2024 aterigny araba mampirentsoa topoko lahy sy topoko vavy tonga soa tagnatin'ny sampaka fampanambavao hita amin'ny radio antso filadan-tsara no ko dia CNM magnaraka izigny hatramin'ny farany misitry ny fizantany no anomboantsika ny fampanambavao amin'ny tianio ity nisokatra omaly fa 7 ny volana May 2024 ny sidigny mampitoy Mayotte Diego raha toka ny hidy nandritra ny roa taogno izay sidigny izay dia waratsika ary ny fagnadiadiagna makasika izany. Fiaramanidina ao amin'ny kompagnie EOAR ATR 72 izay mampitoy Diego Mayotte no nigadina voalohany tao amin'ny fiaramanidina Arasara omaly fa 7 volana May 2024 raha toka tsy afaka nagnatanteraka ny asany izigny nandritra ny roa taogno noho ny fisian'ny valagnaretigny COVID-19. Pandeha miisa 7 no tao anatin'ity fiaramanidina EOAR ity izay nahitagna mpandraharaha mpizahatany ary olon-tsotra tsy afaka nandeha taty Antsiranana tao agnatin'ny roa taogno nisian'ny COVID-19. Ankoatra izigny dia isy ihany koa ny fankalazagna ny festival première édition de Ketcherf izay entigny andraisagna ireo vahiny avy agny ivelany amin'ity farany volana May ity. Isy ihany koa ny école de tourisme izay tetikasa vaovao ho atsangana eto Antsiranana hoy nambaran'ny ministre ny fizahantany. Misy la première édition ny festival na kitesurf na festikite zay atao amin'ny farany volana ty volana May ty eto Antsiranana ao amin'ny Betsakalava zany dia hiaraka hiasa miaraka amin'ireo mpikarakara an'izany hetsika zany mifandaminana mba handraisana an'ireo vahiny maro avy any ivelany andray anjara amin'izany première édition ny festikite izany. Izay no anisan'ny programme andalovana eto amin'ny Antsiranana ary eo ihany koa satria fantatsika fa misy école de tourisme na filialin'ny INTH zay atao ihany koa eto Antsiranana tetikasa vaovao izany dia hijery an'ilay tany ihany koa zany ny tenanay zay anaovana zany anitsanganana zany fotodrafitrasa zany ny INTH izany zany. Falery ireo chauffeur ny taxi noho ny fisokafan'ity vol mampitoy Diego Mayotte sy Mayotte Diego ity satria mitondra tombotsoa ho azy ireo izigny noho izy ireo tsy mahazo vahana intsony eto tapitananany Antsiranana noho ny fisian'ny bajaj. Fa veny mitondra asambarana aminay ary mitondra asa aminay koa izy koa satria zahay zay chauffeur ny 4L zay zay izy koa tsisy tourisme zay tegna hoe mijaly be zay me satria zay fa tsy miasa fila amin'ny vilo nazo bajaj et puis mba touriste ty fo zay espoir anday asanay avy boka eto amin'ny aéroport dia fa ramène zany boka ramène atao tamandregny nagnatro kilantany fa zava-dehibe aminay 4L zay izy c'est fa zay ho amin'ny vilo fa tsy tataritra zay fa bajaj midomino mba ty amin'ny aéroport fo mba zay zay tanao ty mba feno 4L eto zao ty tatsika zao ty aty tegna fototro asanay zay chauffeur ny taxi 4L ke faly zay fa tongavana izy ty aingana mba angatany koa mba andeha la réunion Diego koa tsy Mayotte fo. Zava-dehibe ny fisokafan'ity sida mampitoy Diego Mayotte hoy Ramatoa Joseline Maxime solombavam-bahoaka voafity eto Antsiranana ary nakasitrika ny fitondram-panjakana tamin'ny ezaka maro samihafa ka natonga zao fisokafan'ny vol mampitoy Diego Mayotte izao ny tegnany fa kosa mangatika fitondram-panjakana mba tsy hiakatra ho agny Antananarivo intsony no agnamboaragna visa izay hita fa mampitombo dépense fa ho vita eto Antsiranana ihany izigny satria efa misokatra ny vol direct mampitoy Diego Mayotte sy Mayotte Diego. Haravoagna tsy midratra ny vahoaka ny Antsiranana soloko tegna eto amin'ny mahasolom-bava-mahoaka ny tegnako zava-dehibe ho anay ny fiverenany ny vol EOA sy Air Australie aty Antsiranana na Diego Suarez. Zava-dehibe satria nagnino tagnatina roa taogno zay tsika tsy nahita fizahantany tsy nahita touriste navy tamitsika taty tao agnatin'ny fijaliagna ny vahoaka taty avaratra ny nosy resaka fizahantany fa mbola misy indrokely zay afatra ny vahoaka ny Antsiranana afatra ny vahoaka ny province n'Antsiranana dia ny hoe fisokafany koa ny zotra Antsiranana Sambava Antsiranana avy eo Nosy be Antsiranana Nosy be mankamora ny fivezivezeny ireo mpizahantany zay zavatra zay araiky zay fa roa fatelo
ny malagasy fandrindra ty varitra nosy dia tia mivoaka mandeha mizaha tany koa na manao asa fameloman-tegna mandeha agny La Réunion mandeha agny Mayotte na Comore etaetam-bahoaka zay etahoetan'ny vahoakany aty Diego fa zay aloha fa tena raviny fonay ary mankasitraka be dia be misaotra sika jiaby miarany tsara ihany koa ny manamarika fa indray mandesaky ny herinandro ity compagnie EOR ity no mampitohy Diego Mayotte sy Mayotte Diego dia isaky ny zoma izy igny eo misitry ny fahasalamagna noho nysika ny fampalamavao amin'ny ity androany ity hanomboka ny faina ambin'ny folo hatramin'ny fa roa amby roapolo ny volagna may ho avy izao ny fanaovagna vaksiny hiadivagna amin'ny aretigny kisosy sy ny fizaragna ny vitamine A antrany herignatra no agnatanteragna izy igny ho an'ny zaza 7 hatramin'ny 7 volagna no voakasiky ao agnatin'izay fagnadiadiagna avy hatrany anomboka ny faina ambin'ny folo hatramin'ny fa roa amby roapolo ny volagna may ny fanaovagna vaksiny fanefitra amin'ny kisosy sy ny fizaragna vitamine A ho an'ireo zaza 7 hatramin'ny 7 volana eto Antsiranana zava-dehibe ny fahavitany zaza vaksiny fanefitra amin'ny kisosy sy ny finanana vitamine A noho izy mitondra hery fiarovagna ho an'ireo zaza ireo 800 zaza latsakiny 5 taogno no vita vaksiny sy azo vitamine A manomboka ny faina ambin'ny folo hatramin'ny fa roa amby roapolo ny volagna may roa amby roapolo sy roa arivo ho avy izao tsika niany zegny nagnano orientation fivolagnatsika izy amin'ny resaka campagne izay ataontsika amin'ny herinandro campagne fagnanaovagna vaksiny miara-amin'ny kisosy andraiky fizaragna vitamine A amin'ny le 16 jusqu'à le 22 zegny antsika magnano campagne ny cible atsika amin'ny vaksiny miara-amin'ny kisosy tsaiky 7 fanjava ka hatramin'ny 7 fanjava izany hoe 10 taogno tsaiky 7 fanjava jusqu'à 10 taogno fa ny cible atsika amin'ny vitamine A fizaragna vitamine A dia tsaiky tsota fanjava jusqu'à 10 taogno zegny ny cible atsika ke izagna izy zegny ahitantsika izy agny fokotany misy atsika hagny zegny efa misy piasan'ny fahasalamagna magnantogna atsika amin'ny fokony tany dia agny amin'ny tobo-pahasalamagna koa zegny mbola tsy diso anjara amin'izay misy fizaragna vitamine A ndraiky fagnanaovagna vaksiny faobe miaro amin'ny kisosy eo amin'ny setry ny tontolo iainagna no maragnatsika ny fampalavavao amin'ny ity anio itya tetikasa fagnamafisagna ny faritry kobabiagna atao agnatin'ny faritra Diana eo no atrikasa izay tanteragna mandriny 3 andro ao amin'ny hôtel de la Poste izay iaragna amin'ny projet kobaby vaovao tateriny namanay Bezara Stanio ny tontolo iainagna dia mila karakaraigny sy arovagna mba tonga izy aharitra tsy ho simba mba ho lovain-jafy ka ny tetikasa kobaby dia miandraikitry manokana ny fandrindragna sy fanamafisagna ny fitantagnana ireo faritra rovana ary mijery amin'ny fomba manokana ny fampandrosoana amin'ny lafiny ekonomika sy ny toe-karena commune miisa 4 atao agnatin'ny faritra Diana no misitraka mivantagna ny tetikasa fampandrosoana entin'ny tetikasa kobaby ary seha-piariagna maro no mahazo tombotsoa amin'izegny zay magnamia lalam-barotra maro sy miteraka asa ho an'ireo mponina any fotony 5 taona ny fiampitoagna iasan'ny tetikasa ary mitentina 7 tapitrisa ireo ny famatsiam-bola nomen'ny agence française de développement agnatanteragna izegny asa izegny no tanteragna tao amin'ny hôtel de la Poste omaly teto Antsiranana ny atrikasa fanomboagna amin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa voatanisa ireo iangegna voajanahary sy ny tontolo iainagna ary koa misahagna ny fagnatsaragna ny faripiaignan'ny mponigny sy ny famorognana asa ho an'iregny communauté miaigny magnodidigny an'iregny aregna voajanahary regny raha iresaka manokana ny projet kobaby atsika dia izao vo tegna hanomboko satria agnisa indramoko hely ny raha nivolagniny représentant teo nouveau départ ka ny afatra tiako ampitaigna
dia aoka mba nouveau départ tegna izy amin'izay zao fa raha ohatra ka mbola hitaritarazo koa eto atsika ny fampandrosoagna ny faritra tsisy andrasoandraso a public fa miazakazaka togna fa tsy fampalambaovao antsika tamin'ity androany ity tompoko nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin zay nitatitra ny vaovao niaraka tamin'ny namanay Bezara Stanio kasiratsika ihany koa ny namanay Arsolo sy namana Jordi zay nikajy ny lafiny teknika nampitany feo sy ny sary tagny amin'ny toerana maro samihafa zay nisy anao tagny magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko